Rosia, faritra Kaluga, tanàna Palatiky, fiangonan'ny Fiovan'ny Tompo. Heverina fa naorina tamin'ny faran'ny taonjato fahety ilay fiangonana. Tsy misy fitaovana fanafanana tokana ao anatin'ilay trano. Tsy misy fatana na fanafanana hafa. Sao dia simba sy nesorina ny fitaovana fanafanana? Na zany aza, tsy hita soritra ny rafitra fanafanana no manana nandritra ny fanorenana. Tsy misy efitrano manokana ho an'ny fatana, tsy misy sinisy, tsy misy fatsona rivotra, tsy misy chimney. Rehefa naorin'io fiangonana io dia tsy nisy olona nanafana azy. Nanana toetrandro mafana i Rosia, tsy nisy rinina mafy sy fanala. Avy eo dia nihara sy ny toetrandro ary nangasika. Sy maintsy nanao fanafanana izahay. Nisy fatana vy napetraka teo akaiky ny fidirana amin'ny fiangonana tao anatiny. Ny fitaovana fanafanana dia hita eo amin'ny fidirana mba hamoronana ridao mafana avy amin'ny rivotra mangasika. Nisy fatana teo amin'ny toerana io. Ity ny lavaka fidirana amin'ny setroka iray voadona amin'ny rindrina. Mahalina ny mijery akaiky. Miozongozona ny tohatra, mila mametraka biriky eo ambaniny ianao. Hitanao ve fa vaky ny biriky. Ny biriky dia rakotr'ahitra mainty. Ny setroka nivoaka tamin'ity fantsona ity, nipoitra tamin'ny rindrin'ity toerana iray manontolo ity. Mba hamoronana sodina eo amin'ny rindrin'ny fiangonana, dia nisy fisarahana manify natao teo amin'ny sisiny efitrano. Ny fisarahana dia vita amin'ny biroka amin'ny loko hafa. Tsy karitra mazava fa sy mitovy amin'ny biriky amin'ny rindrina ireo biriky ireo. Hafa ihany koa ny lokon'ny laona. Fotsy ny feta amin'ny rindrina. Ary ity vaolana ity dia miloko volontany. Mirotsaka toy ny fasika izany. Azo antoka tanteraka fa voadona teo amin'ny rindrina ity setroka ity taorian'ny nananganana ny fiangonana. Nangasika ny andro ka sy maintsy nampifanaraka ny efitrano tamin'ny ririnina rosininy izahay. Ny siansa dia manafina amin'ny olona ny fisian'ny fangatsiahana mafy tato ho ato. Saingy ao amin'ny tranobe manan-tantara dia mahita porofony toetrandro hafa isika. Porofo fa niova be ny toetrandro taorian'ny nanorenana ireo trano ireo.